Zay ny fanokevitra makasika iny fanazavana iny fa manana zo afantatra ihany koa ny karama izay raisin'ireny olom-boafidy na olom-panjakana ireny vahoaka malagasy satria dia ny volam-bahoaka no anifanany karaman'izy ireny. Raha ho an'ny mpikambana eo anivon'ny anteny Merandolona manokana no asiteny dia maherin'ny roa tapitrisa ariary isam-bolana no vola raisin'izy ireo. Anisan'ny mitarika resabe amin'izao fotoana izao ny momba ny karaman'ny senatera. Mikasika io indrindra dia nilazany teo anivon'ny anteny Merandolona fa diso ny filazana fa mikaramatra ny 10 tapitrisa ariary ny loholona. Raha ny fanazavana dia indisy 3800 no azon'ny filohan'ny anteny Merandolona, 3650 kosa ho amin'ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra hafa ary indisy 3500 ny loholona tsotra. Raha tsy misy fivoriana dia eo amin'ny 7,904,7 tapitrisa ariary ny vola raisin'ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra ny anteny Merandolona. Tafiditra ao anatin'io ny tambin-karama momba ny trano sy ny fitsidiam-paritra. Miakatra kosa io vola raisin'ny loholona rehetra io raha misy ny fivoriana. 5,000 ariary isan'andro ny tambin-karama raisina mandritra ny fotoam-pivoriana, ka ny volana jolay ohatra dia tafakatra 7,700 sy 5,3 tapitrisa ariary ny vola ny raisin'ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra ny anteny Merandolona noho ny fisian'ny fivoriana tao anatin'ny volana jolay. No marihany teo anivon'ny anteny Merandolona ihany koa fa hatreto dia tsy mbola nandray tombontsoa hafa toy ny solika sy ny kredi ana telefônina ny loholona.